mirongatra indray ny vakitrano sy ny fanendahana eny anelakelan-trano ato amin'ny fokotaniny tsara mandroso ambony tatoato betsaka amin'ireo olona lasibatra no tonga manao fitarainana ambava eto amin'ny bureau-ny fokotany. Marina hoe misy any fitarainana tonga amin'ny alalan'ny taratasy ety ary fahalefanay mandeha mipitany amin'ny manam-pahefana ambony tokony arikitra mahefana zany regny fitarainana regny asa misy hatramin'ny taona voavoany makaty misy 4-5 eo ngamba ny fitarainana zay tonga aminay eo. Ankoatr'izay moa misy le hoe manakandalana amin'ny maizimaizina manentaka madinidinika regny dia fitarainana verbal fotsiny ambava fotsiny ny aminay a. Efa tsy nahenona fitarainana ny momba ny tsy fandriam-pahalemana eo amin'ny lalana zona vaovao mankany amin'ny sekoly Saint Gabriel amin'izao raha ny fanazavana voaray. Na izany anefa efa miditra amin'ny fotoam-pialan-tsasatra lehibe isika manomboka tonga tsy kelikely ny mpivahiny mipetraka any anatin'ireny fokotany maro samihafa ireny isan'izany ny eto amin'ny fokotany ny tsara mandroso ambony. Ho anareo izay mpanao vakansa tonga eto amin'ny fokotany tsara mandroso ambony dia tianay ihany koa no milaza aminareo mba hanatona ty amin'ny barao fokotany hampandre ny fisinareo eto satria sao dia manjary anareo ny voaendrikendrika raha sendra misy zavatra hafahafa mandalo aminareo any dia mety ho ianareo vahiny tsy mampandre anay ity tsy ao anatin'ny karne fokotany no voarairay tsy fidiny amin'ny zavatra tsy marina. Miavaka kely ity fokotany ity ny eto tsara mandroso ambony tsy mba mampiasa andro masom-pokon'olona izany. Le responsabilité le ho tompona andraikitra mihitsy amin'le fiambenana zany io no mampanahirana anay iza raha sanatry misy maratra zalahy fitaovam-piadiana mahery izy ny mpanafika dia iza no tompona andraikitra raha sanatry maty eo le zanakonona na maratra eo ahoana hoy le raha aman-dren'le olona ho ampiambenana raha izay no atao sarotra dia sarotra ho anay le izy dia ny any azonay atao dia ny mienoeno isasokatrano ihany dia raha vao misy dia ny sifle ihany angamba no azo hoe fampandrenesana. Fokotany ny tsara mandroso ambony ahitana vakiparitra 4 mahatratra 500 sy 3,000 ny isan'ny mponina ao an-toerana amin'izao.